mbola faly miaravantsika rehetrarehetra indray ny tenako atao anatin'izao fandarana fantaro ny marina izao a dia isorana trano moa ny MCTV sy ny ekipa rehetrarehetra izay mikarakara n'izao fandarana izao. Amin'ity androany ity isika dia resaka lohahevitra anankiray indray a dia ny hoe inona no anton'ireo kapoka 7:30 izay natao tamin'i Jesosy. Inona ny anton'ireo kapoka 7:30 izay natao tamin'i Jesosy. Dia ho fantarintsika voalohany hoe avy aiza io isa 7:30 io. Le isa 7:30 a rehefa nanome didy ny zanak'Israely na ny jiosy Andriamanitra tany amin'ny lalàna izay nomeny tamin'ny alalan'i Mosesy any amin'ny Deutéronomia 5:20 a ny 3 any mikasika ny olona meloka dia nanome didy Andriamanitra hoe hokapohina 70, tsy atao mihoatra noho ny 70 fa 70 ihany izy Andriamanitra no hikapohina ny olona izay meloka, fa raha atao mihoatra noho izay dia lasa manao tsinotsinona an'le rahalany ny jiosy ao anatin'izay. Dia mba ahafahan'ny jiosy tena hoe mitandrina tsara n'izay tenin'Andriamanitra zay, mba tsy andikànan'le teny izay nomen'Andriamanitra, dia tsy nataony 70 ny azy fa nataony 7:30. Fa andreo dia sao dia mihoatra n'ilay 70 dia noraiketiny zareo ilay izy hoe aleo atao 7:30 zany ilay izy fa tsy 70 zany hoe 70 latsaka ray zany. Dia zay zany no hevian'ilay kapoka 7:30 zany hoe isaky ny misy olona meloka amin'ny jiosy dia kapohina ny 7:30 izy zany fa tsy azo atao mihoatra n'izay. Izay zany ny hevian'ilay tarehimarika 7:30. Dia Jesosy Kristy rehefa notsarainy izy ary nomelohan'ny jiosy izy tamin'izany fotoanandro zany dia notsaraina hoe homeloka zany izy dia natolotra izy tamin'izay fotoana izay teo an-tanan'ny Romanina ary nokapohina ny 7:30 koa Jesosy tamin'izay fotoana izay. Saingy tsy ny jiosy no nikapoka anazy fa ny Romanina tamin'izay fotoana izay. Tamin'izany fotoanandro zany moa ny Romanina dia manana fitaovana maro be zareo izay fampijaliana ary ny fikapohana olona ihany koa. Anisan'izany ny fitaovana anankiray izay antsoina hoe flagrome izay karavasy anankiray izay misy vy mifaraingoka ny lohany ary rehefa kapohana an'io zany ny vatan'olona anankiray dia mitondra nofo miverina ilay izy, zany hoe tena mandratra ary tena mamotika vatana mihitsy zany io fitaovana anankiray antsoina hoe flagrome io, izay anisany ny kapohana an' Jesosy Kristy izay fitaovana anankiray zany. Dia ao anatin'izay zany rehefa vita ilay kapoka natao tamin'i Jesosy tena potika tanteraka ny vatany satria anisan'izany fitaovana nampiasaina ny kapohana an' Jesosy dia tena potika izy ary tena torotoro ny vatany rehetrarehetra zany vokatr' izay kapoka zay tena nandeha raha mihitsy zany ny vatany rehetrarehetra tao anatin'izay rehetrarehetra zay. Dia ny fanontaniana mipetraka kanefa hoe Jesosy tsy meloka kanefa nokapohana izy dia tsy meloka akory izy ary izy dia milaza mihitsy hoe tsy nanota izy. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy nisy ota izy, tsy nanana ota izy, kanefa izy dia noeloina ary nokapohina. Dia mifantaniana tsara apetraka hoe fa inona kay ny anton'izany kapoka izay natao tamin'i Jesosy zany nefa izy tsy meloka akory tsy mendrika an'ilay kapoka 7:30 izy kanefa dia notanterana taminy izany. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 3:20 dia ny 5 ny tapany farany dia milaza hoe ary ny dia kapoka taminy no nahasitranana antsika. Izany hoe reny kapoka natao tamin'i Jesosy reny zany dia tsy hoe zavatra natao foana akory fa ny vokatr'ireny kapoka reny dia nitondra fanasitranana ao antsika, ny mba ahasitrana antsika olombelona rehetrarehetra na iza no anton'ireny kapoka izay natao tamin'i Jesosy reny. Tsy zavatra natao foana taminy reny fa hividianany ny fahasalamantsika, ny fanasitranana antsika. Ka na inona karazana aretina rehetrarehetra izay misy eto amin'ity izao tontolo izao ity dia tsarovy tsara fa efa noentin'i Jesosy efa novidian'i Jesosy lafo izany fahasalamantsika izany. Izany hoe raha tsy nikapohana Jesosy Kristy dia tsy nisy ny fanasitranana antsika olombelona. Raha tsy nikapohana Jesosy Kristy dia tsy nisy
an'ilay tenin'Andriamanitra hoe tsy tanteraka ilay tenin'Andriamanitra hoe ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Zay le famantarana anaraka mino any amin'ny marika toko 4:20 any. Raha tsy nikapoana Jesosy Kristy dia tsy nisy ihany koa ny fanomezam-pahasoavana izay ento mahasitrana. Fa noho ny diakapoka natao tamin'i Jesosy dia izany mahatonga ny fanasitranana antsika olombelona. Efa vita ny fanasitranana antsika. Ka ninona aretina izay mahazo anao amin'izao fotoana izao dia tsarovy tsara efa vita ny Jesosy ny fanasitranana anao. Ahoana ny fomba andraisanao an'izay? Ny fomba andraisana ny fanasitranana anao dia mila mino anao an'izay asa nataon'i Jesosy zay. Mila inonao fa Jesosy na dia tsy meloka ary izy dia nomeloana sady nokapoana na dia tsy mendrika an'izany mba hitondra fanasitrananao anao, mba hitondra fahasalamanao anao izy. Dia mila inonao zay diakapoka natao tamin'i Jesosy zay mba hanasitranana anao. Zay ny fomba andraisana an'izay fanasitranana zay dia amin'ny alalan'ny finoana an'izany diakapoka natao tamin'i Jesosy zay. Dia izay ihany koa ny fandaharana tamin'ity androany ity, inoy zany ary raiso ny fanasitranana anao amin'ity androany ity. Dia mankasitraka anao naharitra hatramin'ny farany mirary soa dia tahian' Jesosy daholo.